mapara indray no oraisitsika androany dia tsy izy zany fa Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay filoha lefitra nasionaly ny vondrona mapara. Miaraba anao. Miaraba anao Andriamatoa Abraham Zafy ary miaraba ny mpanaraka ny fandary radio ny télévision TV Plus sy radio Plus ihany koa. Tonga dia ny resaka actualité avy hatrany no resantsika satria ny lavin'ny Conseil d'État omaly ny fitoriana napetraka ireo mahakasika ny fomba fanindrina ny Premier ministre. Inona ny réaction anareo par rapport amin'ireny zavatra ireny? Ny zavatra ataoko hoe mahavalalana ankehitriny aloha dia raha toa ka miroso anatin'ny atao hoe fampihavanam-pirenena itsika dia ny hevitra ny teo anivo ny vondro mapara sy ireo mpiaradia aminy misy ny VPMM, misy ihany koa ny atoko maitso, misy ny miaradia amin'ny iaraka isika izay hitantsika ihany koa hoe ny niaraka tamin'ny filoha Jean-Louis Robinson amin'ny atoko avana izay nivondro anatin'ilay voalazanareo hoe alliance Mbotovona. Io moa tsy idirako lalina fa nametraka izay ataoko hoe fangatahana mba ampiantona na tsy isy ny fampiarana zany izay didim-panjakana fanendrena ny Premier ministre zay. Raha raisitsika tokoa hoe mila fitoniana itsika ary ao anatin'izany fampihavanam-pirenena izany dia tokony amorana ny fanantonana sy ny dinidiniky satria samy malagasy tompona andraikitsika eto amin'ny fitantana ny raha-pirena ity. Kinanjo moa dia fantatsika fa ohatrany manao antso anevitra ihany zany rehefa mandefa izany azo lazaina hoe fangatahana ao anatin'ny lalàna izany mba ampiantona aloha ny fanendrena Premier ministre izay hitantsika tsara satria androany zao dia nanaraka ny famelara-kevitra izay nataon'ny mpahely lalàna iray Ramatoa Saondra Rabenarivo tao amin'ny radio Antsiva dia nanazava izy fa tsy manaraka tokoa ny lalam-pandrenana ny fanendrena io Premier ministre io raha toa ka ilay andinin-dalana fa 450 no jerena satria fantatsika tsara Andriamatoa Abraham Zafy ary fantatry ny vahoaka malagasy tsara fa ny maro anisa no voafidy zany tamin'ny fifidianana ireo vondrona toko na atoko no anolotra tokony anolotra izany zavatra izany ary ny filoha izay voafidy filohampirenena no manendry azy. Tokony isy zany ny ataoko hoe fanajana izay andinin-dalàna zay satria lalam-pandrenana no fitiany be sy maro tadio fa ny lalam-pandrenana ny tamin'ny taona 2014 dia mihoatra ny 570 isan-jato ny vahoaka malagasy izay nifidy tamin'ny tapim-pifidianana efa 500 isan-jato no nandany zany. Midika zany fa io aloha no fitsipy-talao ikeny ny rehetra ary no safidiny malagasy hitantana ny repoblika faefatra ka raha nisafidy izy filoham-pirenena hitantana zany repoblika faefatra zany raha hoajaintsika ny soatoavina republikanina raha iketsika efa misy ny demokrasia dia io aloha no ataoko hoe fitsipy-talao voalohany indrindra apetraky ny mpitondra sy ny vahoaka fanekena io kanefa moa raha toka hoe ho ataotsika botolo na ho atao tsito mahery zany fitsipy-talao zany dia tsy tokony miaratsiny iraitsy-kombokombo amin'izany ny vahoaka malagasy ary atao ihany ny tsy teny atao ihany ny angina kanefa moa matsaro tena manana diny ihany koa amin'ny fitondrana fanazavana ny tenanay amin'ny mahatompona andrera politika araka mbola azonao teo dia filoha lefitra miadidy anatin'ny faritana Antananarivo ny tenako nivony vondrona politika mapara dia matsaro tena iny manana didy anazava hitondra zany fanazavana zany any vahoaka malagasy satria fisaka loatra ny rariny nefa na izany aza ny marina tsy mba maty ka tsy reraka izay no tonga manazava maneho hevitra satria ny demokrasia ihany koa dia faneho-kevitra malalaka tsy tokony ifny isy ny teritery tokony omena lanja ihany koa ny vahoaka malagasy izay matsiaro tena somary natao kilabao amin'izao zavatra zao satria tsy mbola nisy mihitsy araky ny fanazavan'ny mpahilalana Saondra Rabenarivo ao anatin'ny andin-dalana lampandroena hoe ny fanangonatso ny député maro anisa na be indrindra
amin'ny isa izany a no afaka manindry ny prime ministre mazava ny voalaza ny andin-dalàna amin'ny andin-dalàna ny lalam-pandroana fa 4 manao hoe reo atokona vondrona toko maro anisa amin'ny teny français moa izy dia hoe parti ou groupe de parti majoritaire fantatsika tsara fa tany amboalohany a andriamatoa Marazafy a dia isan'ny mba niady varotra misy ny mampara satria miaingitsika amin'ilay didim-panjakana izay navoaka na didim-pitsarana satria fitsarana avo mikasika ny fifidianana cour électoral spécial fitsarana manokana zany mikasika ny fifidianana no nanoka ny voka-pifidianana amin'ny ofisialy ny voalohany dia ny vokatra ofisialy a milaza hoe iza no filoham-pirenena filohan'ny république faefatra ny faharoa dia milaza ihany koa ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy amin'ny atokona vondrona toko nalotra anazy tadidiko tsara angambany ary ilaina ny ampifantara amin'ny vahoaka malagasy a fa tany amboalohany a dia nisy ny vondrokely izay nifanandrina teto zany a dia maromaro izy ireo fa raha taty amin'ny ataoko hoe voka-pifidianana dia nazava tokoa ny fandatsan-kery satria raha ny mampara manokana satria io no ataoko hoe izay ny voakasika zany dia 7 ny député na solomam-bahoaka izay lany inanirany Madagasikara marina fa maro ny candidat natolotra anay tamin'ireo district 7 fa démocratie moa natao a tsy maintsy izay lanym-bahoaka iny no ajaina dia izay zany 7 ny adiny varotra io hoe izahay no vondrona toko manana député maro anisa indrindra ary nanampy anay tamin'izany fotoanandro zany a ny teo anivo ny GPS na ny groupement parlementaire spécial dia natonga ireo député isany ataoko hoe maro anisa nandrotra ihany koa prime ministre tamin'ny fotoanandro niverena kely mantsy zavatra zay ary rehefa nisy moa ny ataoko hoe ady varotra politika teo ihany koa araka nitena hoe sarimihetsika samihafa zay nataon'ireo mpifandrarana politika dia izay a mba tsy siny ronorono mba ataoko hoe ho tohotsoavo ny firenena dia niezaka izay nanaiky izay fanendrena napetraka zareo na dia fantatray aza fa nanana andrarana zay nandefitra manana andrarana mapara ary ny vahoaka malagasy nahita ny zavatra zany nangina izay ary fantatrao nga mandriamatoa Marazafy fa efa ela ny tsy mba niakana tamin'ny tony any manjery tony a fa nisafidy ny angina tamin'ny fotoana ny akarako fara angambany tamin'ny any manjery a dia nanao fampelezan-kevitra ho fampandaniana ny filohan'ny république sy ireo député ny mapara ankehitriny a ny zavatra mitranga dia somary mahavaky fo ihany tokotrany satria manontany tena eto ankehitriny izy ary no tsy nanara-penitra izy ary ny tsy nanaraka ny lalam-panorenana sy ny sotoavina républicaine ny fanendrena ny prime ministre Cool Roger teo aloha ve sa ny prime ministre anankiray manaraka ity satria raha ikitsika hoe nanara-dalàna araka ny lalam-panorenana ny fanendrena ny prime ministre Cool Roger izay prime ministre voalohany tamin'ny république faefatra dia tokony anaiky tsika zany fa ny vondrona hitambarany hery izay iarahana tamin'ny mapara sy ireo miaraka aminy iaraka isika ny VPMM ny ARD sy ny maintso no manana ankehitriny ny ataoko hoe privilège na manana ny so afaka anotra reo anarana ho safidin'ny filoham-pirenena ho tendrena ho prime ministre raha ohatra zany ka iketsika fa izay no izy fa raha tsy iketsika raha izay no izy iteny ve itsika ankehitriny zany fa hoe no nanesorona ny prime ministre Cool Roger teo amin'ny toerana ankehitriny dia satria no izy tsy nanaja izay fanendrena amin'ny manaraka ny lafiny lalam-panorenana zay angambany a mampieritreritra ny zavatra mitranga ankehitriny fa rehefa teo aloha ve izy rehefa mety hoe izay no fitsipy-dalao ataotsika fa ankehitriny dia hovaina anay fitsipy-dalao izay nataoko hoe atao ihany tsy teny atao ny angina fa rehefa afafy tsiroa ny lainga ny fitaka ary sarotsaroana ny marina
dia mahatsary tena ny tena hoe tsy mety ny mangina satria nandry vato aza hony rehefa tsy miteny angereny vorona ary raha toka tompona andraikitra politika eto amin'ny firenena inkoa dia manana didy hitondra fanazavana ho an'ny saim-bahoaka mba ho vavolombelon'ny tantara itsika amin'ny zavatra mitranga ankehitriny fa sanatria izany akory tsy hoe fedina toerana na filambaniny raha toy izay mitaky hoe miverena amin'ny rafitra ara-dalàna ajaona lam-panondrenana satria velorano ny fanaovana tamin'ny vahoaka io ny anianana io lalam-panondrenana io ary tsy afaka mitsika amin'ny fotoana rakehitriny ka hiteny hoe izay mametimety ny fitoram-panjakana sy ny atoko politika eo amin'ny fitoram-panjakana no tokony fa izay no mamety ny mpitona fanjakana ny zavatra tokony ataontsika dia hoe ny tsara sy ny ara-dalàna no tokony ho atao sy ho atsaina dia izay no tena sotoavina republikanina ny olana nge Christian Andriamananora eo amin'ny resaka mapara raha resaka ty vondrona maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenentsika tia novaina ny bureau national mapara tamin'ny sabotsy lasa teo omaly indray nanao conférence de presse fa landresaka ho an'ny mpanao gazety mapara 2 sy ny 3 hoe tsy manaiky an'io bureau vaovao napetraka io satria tsy nisy nany fampiatsona ny zareo ary tao anatin'le fanovanan'le bureau nationaly misy ny mapara 1 misy mapara 2 misy ny mapara 3 raha milaza nareo eo anivon'ny alliance ambodivona hoe nareo no manana an'le maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny sonian'ireo sonavim-bahoaka ireo no angonina ataontsika fa tsy mahatratra an'le 20 resahanareo ao anatin'ny alliance ambodivona ny fametrahana ny prime ministre amin'izao fotoana zao ahoana fijerinao an'izay fizarasarana eo anivon'ny mampara izay sy ny hoe maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena ilako tsiny andriamato Abraham Marazafy ny tenako moa fantatrao tsara angambany fa iza no lehibe ny fampielezan-kevitra nampandany io lalam-pandrenana io tamin'ny taona 10 directeur de campagne anio ny tenako fantatro loatra io lalam-pandrenana io ary saika laniko tsy anjera avy keo ny akamarona zay andiny tsy andalany ao anatin'ny zavatra io fa tsy tsaroko zany hoe tao anatin'io lalam-pandrenana io hoe izay député manao soni mahangotro ny betsaka indrindra no afaka manendry ny prime ministre nanaovana ny andrafidako no lalam-pandrenana io tsaroko tsara satria tamin'ny natongavana zany hoe fananganana ny repolika faevatra zany dia nisy andala tohatra maromaro teo aloha ny conférence régionale conférence nationale dia nisy ihany kio zany ny hevitra zay nivoatra tao isan'ny hevi-bavety zay nivoatra tamin'izany tsara mifantatry ny vahoaka malagasy ihany dia hoe ny natonga ny crise zay nifandimby nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia ny fifangongom-pahefana be loatra teo amin'ny filoham-pirenena ka mba hisiny ny fifandantsam-pahefana mba hisiny ny rafitra demokratika zay maritoerana dia aleo mba homendanja ankehitriny ny safidiny maro anisa ina moa safidy maro anisa mety betsaka ny vondrikery izay mandrafitra ny anteny mera fa kosa ny maro anisa dia mitoetra ho maro anisa ary tadidio tsara fa raha ny olona izay afaka zany amin'ny atoko politika isolo tena ny atoko politika dia na ny filompanorona io na izay nomeny ny fahefan'ireo rafitra anatiny anao izany anteraka raha ny mapara fotsiny zao ohatra ny diniako dia ny fahefana ampanatanteraka sy ny manana ny fanapahan-kevitra feno raha hojerentsika zany hoe fitsipika anatin'ny mapara zay mifeny mapara dia ny bureau nationaly ao amin'ny andalana article 2 zavatra izay ary rehefa misy fanovana rafitra na fiatsoana tsika hoe assemblée générale dia misy ny fahatsoana izay iandraiketana izay olona tandrifian-javadrany tiako any manamaro mba tsy hisiny hoe resabe etsero
ity ny taratasy convocation na fampiatsoana no siniavina tamin'ny fa 12 volana May taona 2014 12 volana May 12 volana May ary manosiny azy dia fantatro io anarana io Andriamatoa Maharantsy Jean de Dieu. Inona no tiako tenenina tamin'ny fotoanandrony dia nanaja ny antsointsika hoe procédure ara-dalàna ny fampiatsoana ireo mpikambana ary nisy tamin'izany fotoana izany sady afaka mijoro vavolombelona ny nanaovana an'io assemblée générale atao amin'ny siège tao Ambodivona. Tsaroko tsara tamin'izay fotoanana izay satria nanana olana ara-pahasalamana moa Andriamatoa coordonnateur général tamin'ny fotoanandrony dia raha ny tokony ho izy Ramatoa Joanita anday mananjara ihany koa zay tsy afaka noho ny ataoko hoe adity zay mitazona azy satria tamin'ny fotoanandrony dia fantatritsika fa ministra ihany koa izy misy mpanjakana dia natao araky ny fanendrena zany ary ny tena kominisy tamin'izay fotoana izay no nitarika ny fivoriana. Sasany dia afaka mijoro vavolombelona fa nanaja tsara ny procédure izay ilainy ny raha fitsipika anatiny ny fananganana ny bureau national mapara. Ary ao anatin'ny bureau national mapara vaovao io dia tiako any mampatsiahy anao fa rehefa nisy ny fanovana ny rafitra dia nisy ihany koa ny tiana ataontsika hoe récépissé navoaka ny ministère ny atany izay nanome ny fankatoavana amara-dalàna izany fanovana ny rafitra sy ny mpikambana ao anatin'izany teo nivy ny mapara na ny miaraka amin'ny président Rajoelina ny flou andriny Rajoelina zay flou mpanorona ihany koa izy ankehitriny no sady flou nationaly izany fikambanana izany. Maromaro ny toko politika izay mandrafitra ny mapara voalohany amin'ireny ny TGV na tanora malagasy vonona ao ihany koa ny GRF ao ny appel ao ny atoko maro de maro ny AKFM KTRSM sy ny sisa tsy voatery voatanisaka eto fa ireo lehibe na toko rehetra ireo no samy niarana nosony ny procès verbal izay nanova izany rafitra sy ny mpikambana eo anavon'ny bureau national zany. Oka zany sanatry ny vavaresaka tsy hodikodina ny desaka na hoentina takotakonana ny marina fa misy taratasy hosahatsika ve sanatry ny vavandray hoe ity taratasy ngambany mety lavidavitra ny pakasary fa référence 2052 MID SG par DGAT par DAP par SLP par PP izay manome ny récépissé de déclaration de changement des membres du bureau d'un groupement politique en application de l'article 10 du décret de 2013-057 fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi de 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques. Tsara ngamba ny manza satria nisy pailalana ary mpisolo vava teto fa ny zavatra mampanelo ankehitriny dia raha toka olona pailalana sy nianatra zany lalàna zany mpisolo vava no lasa anao fampiakezakevitra melohan'ny fotoana zay tsy fotoanany zany satria ny voaka malagasy tsy izay mbola andrasana ankehitriny Andriamatoa Abraham Marazafy dia ny zavatra hitanay dia entina avilivily amin'ny zavatra tsy tokony alehany ity raha politika ity zavatra mahavalalana anay raha ohatra ka hoe raha tokantrano mapara dia ny atoko politika hafa zay manana raikitra ambony amin'ny fitantanana firenena any amin'ny fididina ny repoblika no andeha hitondra fanazavana izay fanazavana diso tanteraka amin'ny anao manjery toytony oka mba samy ho tompona andraikitra itsika satria ny vahoaka malagasy tsy azo abadona androany araky ny volaza taminao ary isorako ny pailalana Saondra Rabenarivo tamin'ny fandarana tao amin'ny trateo Antsiva zay nanazava tokoa ny atsivoriany
ny mikasika izany hoe artikla andindalana fa 450 ny lalam-panombenana zany ary dia voalazany tao fa ny fanendrena ny prime ministre ankehitriny dia tsy tena manaraka loatra izay lalàna ao anatin'ny lalam-panombenana izay ka izay ataoko hoe manana diditsika anazava ny saim-bahoaka ity a récépissé ity izay navoaka ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation angambatsika ny raha iverintsika fa olona manany maizy azy tompona ndraikitra reo namoaka izany récépissé zany a taratasy ara-panjakana mazava tsara dia okitsika mba samba anaja zay zavatra zay fa fisaka loatra ho andrariny fa ny marina mitavozavoza tokoa moa dia tena tsy aleony resy tsy aresy ny lainga tsara lahatra fa samy vavolombelony tantara itsika rehetrarehetra eto tadidio tsara fa raha ny olona zay manana ny internet dia mbola mahita any amin'ny YouTube any ny fanazavana nataony andriamatoa Flo ankehitriny ny fitsarana avim-bolanam-panorena moa izy a pailalana ihany koa Eric Rakotokoso manazava tsara io mikasika ny hoe groupement de parti sy ny fanendrena prime ministre amin'ny alalany antsitsika hoe maronisa io ohatra ny zavatra nitranga tany Ukraine hoy a na firenena hafa ny koa zay mitovy sehatra eto Madagasikara fa raha ohatra ka ho avativatsika ny tantara dia ny zavatra mampaneho hoe raha maraza fa raha ohatra ka hoe nisy fotoan'androny a tany amin'ny Frantsa tany dia ny RKV ohatra no nahazo ny maronisa zany eo anivo ny anteny mera rehefa miverinao anazy zay an'izay tsy nametraka olona mihitsy ny erakavanana nanendry azy ny olona vao amin'ny taditsiko tsara tamin'ny fotoan'androny a prime ministre Lionel Jospin tsy nametraka olana zany ary zay zany ataoko hoe rehefa anivelany misy modely metimety amintsika dia indrendraina atao zay mahatsara azy fa raha ohatra le izy ka hoe tsy metimety amin'ilay firiana politika misy ny tena dia atao zay le ao anatin'le fifampifehizanareo eo anivo ny vondrona mapara mihitsy ny korakora ka mahatonga n'le misy le mapara 2 sy ny mapara 3 ry zareo nanambara omaly fa tsy manaiky ny coordonnateur national sy le pro vaovao natsangana ry zareo milaza nanatitra ny taratasy ny vatitany fa hoe tsy ataony zareo toy ny tsy misy le fampiatsona le mivirina ao anatin'ny mapara so dia le fifampifehizanao aminareo mihitsy ny gorakora tsy voafihanareo le député lany tamin'ny anaran'ny mapara ka mahatonga n'le fivakisana ao anatin'ny vondrona misy nareo amin'izao fotoana izao amiko a tia ny fitsipika anatiny izay mifehizany vondrona politika ny mapara izany mazava tsara ato amin'ny andindretra ary malalaka ity azo atao tsara ho andreo député zay mametra-pamontaniana ny makadika mitovy any amin'ny sezy any ambodivona fa mazava tsara ato zany hoe mahapara izany ny fanalavanany zany tompoko dia hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina fa tsy hoe misitaka amin'ny président Andry Rajoelina ny zavatra mahagaga ana ankehitriny a ty le fitenin'ny vazaha manao hoe misy teo katolika no paparay masina ve eto amin'ity tany ty misy mihevitra ny tena plus catholique que le pape dia ino ve dia sa hitsipaka hoe io flou national flou mpanorona io izay na député anao satria tadidio tsara andriamatoa Abraham Razafy a oka ho vavolombelony tantara nanao ny fampaelezakevitra ny tety any Madagasikara ny tenako niaraka ny Fiondry Rajoelina distrika 7 isan'andro no nandehanana amin'ny raha mianaka nanaovana fahazovezakevitra no ny toerana zay misy ana zay flou antehirizamita amin'ny fotoan'androny a dia tsy mafaka ny mandray fitenenana izy a fa ny fijoroany teo akaikiny reny député reny dia zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy zay nifidy azy ireo satria nanao hoe ity zany no tena nazo ny tso-draminy fa za miteny aminao betsaka ny iny niara-dita aminay tamin'ny tolo le izay nanana ny kandidany fa rehefa ny safidy ny mapara hoe ity no kandida ho toanana
dia io zany no nomem-boninahitra sy nomena ny fitaovana rehetrarehetra, t-shirt, ny afisy, fond de campagne sy ny sisa fantatritsika ny zavatra miseho. Ny naha-député ny sasany zany mialatsiny aro fitenenana hoe teny malagasy moa zany dia hoe ny anarandray no nedinaka. Betsaka ny nahazo vady noho ny anarandray teo hoe noho ny fiarahany amin'ny filohan'ny Rajoelina ka ankehitriny ve rehefa eo am-pelantany moa zany fahefana satria nomeny vahoaka aminao zay fitokisan'izay dia sanatriny zany ianao dia tsy badolona akahitana. Misy erreur de casting ihany zany nataonareo? Za tsy teny hoe erreur de casting, ny olombelona mora miova satria amin'ny maha olombelona azy tsy fanomezantsiny zany fa saingy zao ny tsirairay dia nanao soni alohany na kandida azy natao nivony atoko TGV zany dia betsaka ny tokony olany fa nandefitra no hoe itsika betsaka ny te-hiaradia amin'ny filohan'ny Rajoelina. Tsy voatery itsika hoe zanaka trano satria isika TGV no tsy maintsy ho kandida amin'ny faritra anankiray. Raha tsy teny ohatra iny faritra tsy omba tsy nanarairetra iny lalovana tamin'ny fotoana amin'izany mbola ao ny sary azotsika rehefa amin'ny hainao manjery rotony tsy nisy tamin'ireo député ireo ka tsy lany. Ankehitriny dia somary gaga ny tena hoe nandaniana andreny député reny dia amin'ny maha mahapara azy fa tsy mbola natsiaro ny tenako tamin'ny fidinana tany nanao hoe reto candidat ny mapara 2 na reto candidat ny mapara 3 miaraka amin'ny ranona na miaraka amin'ny ranona ka zay nataoko hoe miantso azy ireo tsy mbola tara ao mba hiverina amin'ny tanin'ny eviny satria valokafatra fa zareo tsy hiverina fa mbola tao anatiny nefa misy ilay fisarahana raha fijery ny olo-pirenena mpanara-baovao. zao izy ka mani Abraham Razafy na itsika andeha amin'ny hoe lafi ny fanatsana ny lalàna sy ny atsika hoe discipline de parti dia tsy tokony hipetraka ao zay fanontaniana izay na zany dia ho akerezitsika ny olom-boafidy tsy hanana izay etika izay ary mampanahitra tsy nyvaoko malagasy satria manomboka mametra-panontaniana amin'ny zavatra mitranga ao amin'ivony anteny pirenena rehefa lalàna no alefa ka tombotsoan'ny fitondram-panjakana io mivantana indrindra hoe tombotsoan'ny atoko misy ny fitondram-panjakana dia atao zay fomba rehetra enona ny tsy tokony fanao aza mba hampandaniana zany lalàna izany. Fa ohatra kosa misy lalàna zay fantatrao fa miainga fa tia amin'ny vahoaka makarary ny vahoaka manahirakirina ihany no mampandany fa ohatra ny tsy tela mara-pahamena zareo ny zavatra mitranga ankehitriny. Mety tokony amin'ny déchéance ve nareo zany raha ohatra ka zay fandehan'izay raha ny loantsika an-javatra satria tafiditra ato anatin'ny article tiako hoe no mamaky ty article ty hitan'ny hitatsika dia hoe ao anatin'ny article 3 amin'ny alinéa 3 dia hoe le groupement a pour but de former un seul groupe au sein des assemblées nationales, sénatoriales et locales. Raha ity zay fitsipika anatiny ity dia manambara fa mampara iray tsy mivaky no tokony hitatsika ho nivony anteny miram-pirenena. Fa raha toa kosany misy aray-panahy anangana ny vondrona politika zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay nisoniaviny everiko fa tokony isany koa fampiarana zay fa voasoratra anatiny tony sata mife ny vondrona politika tony ato anatiny article 7 dia miteny izy hoe
point C, les dits élus qui ne respectent pas la ligne politique et les directives fixées par le MAPAR sont sanctionnés de déchéance assortie ou non de radiation de MAPAR. Azavy comme teny malagasy. Ireo olom-bofidy tamin'ny alalan'ny vondrona politika MAPAR ka tsy manaja ny fitsipika politika apetraky ny MAPAR na ny toromarika dia voalaza fa hiaran'ny famaizana amin'ny fialany eo amin'izany toerana ma olom-bofidy natotry ny MAPAR azy zany. Ny artikla ao anatin'ny lalam-pandrenana artikla faharoa amby fitopolo no efa nanamarika an'izay tsy azo atao mandat impératif mandritra n'io fotoana zay ma olom-bofidy anao io dia tsy azonao atao no miovaova loko iova vondrona politika na isolo kravaty isaky ny roa minitra fa izay loko ny fidinanao ary tadio fa sarotiny tamin'izany sy nita ny fotoan'androny tsaroko tsara tamin'ny fotoan'androny dia isan'ny nametraka olana izay hoe raha misy antoko politika ao anatina vondrona politika dia tsy tokony tsony izy ametraka candidat amin'ny alalany toko politika iny raisiko manokana ohatra satria ny MAPAR miresaka eto ny TGV iny mba te ihany koa izy hanana olona voafidy tamin'ny maha TGV azy fa tsy afaka nanao an'izany izy satria voafe hoe efa atao anatin'ny vondrona MAPAR tsy nisy mihitsy hoe bureau ny TGV nanapa-kevitra fa hanotrotsaka candidat hifaninana ny candidat ny MAPAR ao anatina circonscription satria izay milalana ary mahafantatra an'izany daholo mpahalanareo miainga amin'ireo mpamolotsaina manodidina ny fiadidinany repoblika reo fa miny manampy maso ary manampy tsofina manahirina ary mahadisy fahatenana ny fahitana ny zavatra mitrangakety. Azonareo antoka ve fa ho tonga hatrany amin'izay déchéance izay nareo satria naneho anivon'ny filan-kevi-panjakana ary amin'ny resaka fanendrena prime ministre milavina milaza incompétent conseil d'état mahakasika an'izay. Izahay aloha dia tsy miala amin'ny lalàna ary manaja ny lalàna ka ny fampiarana ny lalàna ao amin'ny andininy faharoa amby fitopolo ny lalam-pandrenana izay milaza mazava fa tsy azo atao ny mivadibadika atoko politika mandritra ny fotoana izay nisy fitianana anao dia misy ny fampiarana ihany koa ny ataontsika hoe déchéance na ny fionganana zany olom-boafidy zany eo anivony fitsaran'afo mikasika ny lalam-pandrenana izay moa tsy dira aketo zay satria tsy andraikitro mindeha tsara ny mpitsara azotsika hitokisana ny fahefam-panjakana mitsara fa mbola mametra-pantaina koa nrehetrarehetra hoe raha toko hoe ny zavatra mitranga ankehitriny hoe ny antoko politika ny mpitondra fanjakana manafangaro ny rapita-panjakana mijabajabaka amin'ny raharaha izay mikasika ny atoko izay tsy anazy akory aizany mety hiafaranja zavatra izay tia metra-panontaniana andriamatoa Abraham Mazafy tia metra-panontaniana satria vahoaka malagasy raha mandeha ianao sady soroaka an'Andriamanitra mba nanana fotoana ihany nandehanana mijery ny toerana maro samihafa teto Madagasikara mifampidinidinika amin'ireo vahoaka dia betsaka amin'ireo no mitondra fitarainana manao hoe tokony handray fepetra ihany ny MAPAR mikasika ireny fifadiam-pitokisana tamin'ny vahoaka ny fidy azy satria ny vahoaka ny fidy azy no matsiaro tena voafitaka tsy izay io nivo izay io nivo voalohany sanany no meny olona tsiny satria izay dia hoe
ho fitenentsika fahendrena malagasy hoe ny anongotsonona ny matony dia nitahotra ny andevimbelona tsy maintsy miala neniny ianao samy ao anatin'ny fianakaviana iray atao ihany ny fandresen-dahatra ary tsy mbola tara ho zay nino fa betsaka ny mety maheno ary mba hitan'ny mpanahy ihany iverina mba hamaritoerina izany fikambanana mampariny rano zany. Iverina kely eo mahakasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre no laviny Conseil d'État le fitoriana napetraka ireo inona zany zao dingana manaraka hoentinareo mahakasika an'ireny mety iroso amina fitoriana hafa ve nareo sa inona no mety ho ataonareo satria nareo mbola miziriziry any fa tsy ara-dalàna ireny fametrahana ny Prime Ministre Général Jean Ravelonarivo ireny. Tsy za rery no miteny an'izany za miteny aminao fa misy pahilalàna efa voalaza atsika ny tamin'ny valandrisaka nanovana mpanao gazety ary mazava hoe tsy nanaraka ilay sotoavina napetraka ny lampandroina ny fanendrena io Prime Ministre io ka tsy fantatro raha ohatra ka ny teo aloha ve tsy nanaraka sa ity vaovao ity anjaratsika mieritreritra fa ho anay zany eo anivy no mapara dia izahay dia hijoro ampanelo lakolosy fanairana hoe tsy izao no iandrasana amin'ny mpitondra fanjakana tsy izao no nilokalokana tamin'ny vahoaka malagasy fa nilokalokantsika hoe ndetsika anangana ampiray ampifondrona satria no tradradraina hatramin'izay raha niterako nanao fampilezakevitra ho an'ny filohan'ny repoblika faefatra ankehitriny dia hoe izy no candidat ny fampihavanana candidat misokatra ary zay dia tena mbola risy lahatra fa mba olona manam-panahy ihany izy tokony mba hieno zany taraina izany tokony mba ao anatin'izao fampihavanam-pirenena zao isy ihany tsy ataoko hoe fandresen-dahatra kory aza ny dinidinika mba mitafitrano satria voalaza ombenombeny fa ao anatin'ny famille politika izay ny angano zao fitondrana fototra fitondrana zao ny mapara satria tompony andratoka voalohany tamin'ny fampandresena azy tamin'ny fivitianana ka ankehitriny no ny zavatra mitranga ankehitriny irahantsika malala fa mivoatra ny toetra raha politika fa nomba ny fanirinay dia mba hivoatra ny amin'ny tsaratsara kokoa fanaraka ny sotoavina republikana fa tsy sanatria kory andeha anasoaso ny atoko politika anankiray izay manana ny fahefam-panjakana rehetrarehetra ankehitriny amin'ny fanjikana vilana izany lalampandroinana izany. Isan'ny niteraka resabe ihany koa mikasika ny fizarana sy ny tanàna n'Antananarivo commune anaky enina efa nazava ny hevitry ny mapara fa hoe tsy manaiky ny fizarana n'Antananarivo indrindra ho an'ny eto Antananarivo zany lany ihany tena anivon'ny antemera-pirenena ny fizarana n'Antananarivo commune enina ahoana indray mety ho fihevitry ny mapara makasika an'izy io. Eto angamba tiako mariana keo fa tsy ny mampara ihany no mitsipaka zany fizarazarana ny tanàn'Antananarivo zany satria miendrika ho katsikatsi politika io eny fa na dia mpifanandrina politika tsy mamenatra miteny an'izany ankehitriny hoe mpifanandrina politika satria hery politika anankiroa ny fanandrina teto Antananarivo hatramin'izay raha natao ny fivitana solomavahoaka dia hitantsika angambany fa fandanjandanja teo ny hery ny mapara moa dia nazo député isaky ny boriboritany enina ny fanarina azy larana nanaraka anazy teo dia ny pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo anie dia nanakapom-baravarana rehefa natao ny amboletra ampifadianana izany lalàna izany zany hoe ny olona izay tsy voakasy io lalàna io akory zany ny akamarony no nifidy io lalàna io mampieritreritra ho ala izy satria zay nataoko hoe hoentintsika amin'ity resaka sito mahery sy tikamty foana ve ilay raharaha-pirenena
averiko aminao ihany andriamatoaro na tsy izay ho a no iandrasantsika ny fitoram-panjakana tsy izay no andrasan'ny vahoaka malagasy betsaka ny zavatra izay tokony fanomezan-tanana hitanao tsara ankehitriny mila manarina ity firenena ity ny tsy fandre-pahalemana ny lalina eto andrenivohitra zany moa dia efa mampiteny moana mihitsy ny famovozana ambotaiazy adiny telo sasany zany no fotoana laniny olona mandeha mody any atokantrano ny avy zanany sosorena ny roto ny fako inga be ny tanàna PDS moa ary moa dia vakivava mihitsy ankehitriny hoe asa tsy fantatro moa vahoaka na Antananarivo no ampijaliana rehefa le olona teo amin'ny toerana ny tendrena no tsy tiana miendrika an'izany fampijaliana zany vahoaka malagasy eto Antananarivo hoe ampifilafilaina vao mivoaka ny vola androavana ny fako satria le olona no alako bika tsy tiako tare ka zay ataoko hoe tsy hisana azy fiarovana anazy akory satria ny vava fa mba teny atsipy any zany sa tokony ampieritreritra antsika rehetrarehetra hoe lasa olona no tena ifampohan'ireo manana andraikitra ambony eto amintsika olona manelingelina ka sao dia mba tsy tokony izay tsony jerentsika sao dia mba lay hevitra entin'le olona na dia mety ataoko hoe tsy fanaraka loatra amin'ny fomba fijerinao aza mba tsara ihany hodinina isinona satria na dia izahana ara tsy ho inona ny hevitry ny mapara na ny pombany andriamatora valomanana mikasika ny tanàna Antananarivo tsy hoe akoriny no tsy fitiavana azy ireo dia tsy maintsy ianao ametraka lalàna izay everina fa mba ilana ihany fandraisan-jarana rehetrarehetra satria samy adidiny rehetrarehetra no manarina zany tanàna Antananarivo zany raha ny fomba fahitanay anazy ka ny anay ho nivo mapara ny hevitra anay dia tsotra izahay dia tsy afaka mihitsy iray tsy kombakomba amin'ity katsikatsi politika zarazara ao anjakana ataon'ny atoko sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny ity raha ny tanàna Antananarivo fotsiny resahako zanaka Antananarivo any koa miteny ary filoha nasionaly lefitra miandidy ny faritanina Antananarivo Antananarivo renivohitry Madagasikara tokony anana ny sata manokana amin'ny marenivohitra azy anana ny teti-bolany fa tsy sanatr'izany hitavandra amin'ny fitonam-panjakana isan'andro lavo zao vo afaka manao fotodrafitrasa ny tanàna Antananarivo amin'ny marenivohitry Madagasikara misy ny zanaky ny fahatra rehetrarehetra tokony mipetraka eto Antananarivo mitasotra eto Antananarivo izany firaisankina-pirenena izany Antananarivo izay renivohitry Madagasikara mitovy ny renivohitra rehetrarehetra tanàn-dehibe amin'ny firenena samihafa dia tokony anana ihany koa zany ny fifandraisany fiaraha-miasa miaraka amin'ireo tanàn-dehibe izay vonona ny fametanana aminy fa tsy sanatria akory ho zarazarana ankehitriny noho ny katsikatsi politika noho ny tombotsoa izay sarotra be no milazan'izany ankehitriny hoe amin'ny ireo atoko izay mihevitra fa manana agenda mikasika ny fitantanana izany tanàna izany ara-politika ka zay no ataoko hoe tokony hoinona ireo hevitry olona izay voasakiny voakasika izany indrindrindra ireo député izay nakapo maravarana satria tsy mety ilay fanaovana botolo sy fanaovana sito mahery fantaniko farany satria mandeha ny fotoanantsika mahakasika ny réconciliation ny fampihavanam-pirenena ny fionana tampony eo amin'ireo filoha teo aloha efatra sy miaraka amin'ny filoham-pirenena era-jonamampianina amin'izao fotoana izao mandeha ihany ny
ataontsika anaty farangososina hoe ny adila politika etsakilany ny fampihavanam-pirenena na itsy an-dany mandeha misy ny disadisa eo amin'ny Front National Mapara Andry Rajoelina sy ny antoko HVM hita taratra ety ivelany any le izy ahoana ny mety fandehany sy ny toyany izany fampihavanam-pirenena izany raha ny kisarisary politika amin'izao no jerevantsika. Eto aloha dia tiako ny manamarika satria ao anatin'izany fampihavanam-pirenena izany dia manana ny anjara toerany lehibe ireo ray aman-dreny mpiangonana iovany avivokay marisorana azy zany satria mijoro tokoa zareo mba isiany fitoniana maharitra ary zay no mahatonga zareo miantso ny ondriny satria samy zanaky ny fiangonana te zany ato anatin'ny finoana kristiana daholo ireo filoham-pirenena ny fandimby teto sy ny filoham-pirenena ampiarina ankehitriny voakasika zany fampihavanam-pirenena izany. Raha hoe fampihavanana zany dia hitako hoe tsy misy ngambany amintsika tsy lahatra fa ilainy zany fampihavanam-pirenena izany ary isan'ny voalohany ny ady varotra tamin'izany koa ngambany ny mpiaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina na tamin'ny fotoanano satria tsy voa izao any nonomboka zany fampihavanam-pirenena izany tsika natao anatin'ny Tereza Mita dia efa nisy ny dinika ny fanaovana teny Marivolanitra ohatra izay nandresan'ny tenanay anjara ihany koa mikasika an'izany hoe soritroritra tokony ataontsika mikasika ny fampihavanam-pirenena izany ary zany tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa ilana saina tony ary indrindra ilaina fahadiovam-po. Io moa tsy tenenina foana hoe ahoana no nahafahantsika manao fampihavanam-pirenena raha sanatry ny vavaka ny olona izay mpizaika na eo ambony latabatra tsy miady nefa ny kopay kelika ihany. Sarotra be zany manao fampihavanam-pirenena anatin'ny fahatsarambelatsy zany fa mila miaiky tsiraray ary napetraky ny ray aman-dreny mpiangonana hoe fiekekeloka fibebahana izay no hitondratsika amin'ny famelana sy ny fihavanana. Ka raha ny hevitry ny Mapara manokana dia ny Mapara dia isany makahery sy ny vohy mba isiny tena fampihavanam-pirenena tena izy. Ina moa fampihavanam-pirenena tena izy zany? Mba tsy hisy tsony ny zanaky ny kalafa eto amin'ny fitantanana ny ity raharaham-pirenena sy fampandrosoana ny faritra izatsokaziny eto Madagasikara ity. Raha ny tena izy arany hoe tiako mariana ihany le teny fampihavanam-pirenena réconciliation nationale la ozy ny vazaha dia nampiasaina io tany amin'ny tany izay nisy ny ady an-trano zavatra nitranga tany Rwanda na ny zavatra nitranga ihany koa tamin'ny adiny fotsy hoditra fotsy fiodirana sy ny mainty hoditra mainty fiodirana tao Afrika Atsimo tadiditsika tsara tamin'ny fotoanandrony nataony Monseigneur Desmond Tutu izay isan'ny ataoko hoe nitondra zany asa lehibe goavana izany fampihavanam-pirenena zany hoe tena nisy mihitsy zany ireo vahoaka izay tao anatin'ny firenena anankiray ny fandrafy noho ny fiaviana noho ny foto-kevitra tsy mitovy sinisy fa ny teto Madagasikara tompoko tsy mbola nahita hoe malagasy ny ady noho ny ara-piaviana na ara-pirazanana noho ny ara-ponina sy ny sisa zany hoe nampifandrafy ny malagasy teto dia saiky ny firehana politika. Fampihavanana politika angamba ny tsaratsara kokoa ilazantsika anazy satria naiza toerana izay mantsidiako raha marazafy aloha dia tsy mbola misy ataoko hoe nanana olana fa tsikitsiky lalandava ary fankatiavana foana no nandraisana tany amin'ny faritra rehetra izay laiko teto Madagasikara midika zany fa tsy misy teto hoe sanatry ny vavaresaka hoe amin'ny foko 20 teo ka ny fandrafy ka hoe ny foko sakalava mety manalolana ny Betsileo na ny Atakara na mety manalolana ny Tanosy na ny Betsiny sinisisa na ny Mera fa ny zavatra nisy ary izay nampanaelo indraindray raha samy teto anivy tany no tena isan'ny voakasika izay hoe fihavanana politika izay satria nisy ny pomba ny filoha teo aloha izay nametra-pialana moa no ny antony izay fantatsika noho ny etsy-bahoaka misy ny pomba ny filohan'ny Teteza Mita izay nandraindraiky ihany koa hitantanamboaka ny Madagasikara amin'ny fividianana izay no isan'ny tena ataoko hoe raha krizy amin'ny hoe disadisa politika nanamarika ny ty taonjato faraparany ty ngambany izany hoe tsara ny fampihavanam-pirenena ilaina ny fampihavanam-pirenena fa ny tokony atao ihany koa zany dia izay fampihavanana politika izay satria na dia mivady azy ao tokantrano
mampime moa nyteny an'izany fa misy ny misaram-pandriana no ny tsy fitoekevitra hoe ianao manaraka andranona za naraka andranona dia mampanay nefa ny sy nakaman'Andriamanitra ozy ny soratra masina oka tsy ho sarahan'ny olombelona na oka tsy ho sarahan'ny mpanao politika. Merci soratsika Augustin Andriamanan'olo izay filoha national lefitra ao Antananarivo eo anivon'ny mapara ometsika minitra vitsetina amin'tinana ny tinitinika fanaovana teto. Ya ny amin'tinana izay dinidinika zay moa zany a dia izahay a dia tianao antsoavo ho andreo zay tompon'andraikitra mpanjakana sy ireo tompon'andraikitra ny antoko politika ankehitriny satria ao anatin'izao fampihavanam-pirenena ao anatin'izao tafio-drivotra mifofofofo sy ny vona mahazo ny fiainana malagasy zao dia tokony hisy ny fanomezan-tanana ary tokony hisy ny fanandraisan-draky ny tsirairay io ny zavatra isorako an'ireo kandida mpifaninana teo aloha sy ny anako manokana eto arakaraky ny taonany moa ny prime ministre Camille Vital mitarika ny vondrona iarakitsika ny prime ministre lefitra Ajo Andrianarivelo azafady isaky adiniko ny filoha Jean-Louis Robinson teo any koa Ramatoa Sara Rabearso izay noho ny ataoko hoe fijerena ny soatoavina républicaine dia tonga tsy mijery tsony hoe ny olona fa hoe mila mijoro tsika mpanao politika mifanometanana satria raharaham-pirenena ity voalohany tamin'ny famezan-tanana teo ny hoe fankalazana ny fetin'ny repoblika fahaefatra fa akoatran'izany dia ny nasahin-jareo ny joro nanoloana ny tojara misy ankehitriny izay ny teny tsy ny ambahamba teo amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalany vanindrasaka reny hoe aoka isika mba hanaja ny lalàna ary aoka isika mba samy hanaja izay soatoavina républicaine izany dia izay angamany Andriamatoa Maharazafy no mety afatra sy tiako ampitaina hoe samy tsika mijoro vavolombelona fa na dia fisaka aza ny rariny ny marina kosa tsy mba maty.